zao ve dia anao fianarangony tena tsy mahampino a. Tonga dia dio any ny lafa tena tsy mendrika fa tena marina ve zany teneninao zany dia nentinay tsara zao na dia ka nisy olona ny antso teo hoe misy olona mila vehivavy any. ty loza na ela verifaty na ela migatra io fika io le olana nanolana ana sady natakesiny ana be voka fa tsy zanako any aho akibony. ay tetika hitin'la mandrihana any ani fotsiny reny zavatra nampanao vilana reny fa ina mihitsy tadavilahy. anenena an'lay mivavako tifirylany tontondro iny Za efa mitenanao fa zapidirina amin'izao resaka izao any olo tiako ane iny olo tiany lahy vadiny tonton an'lahy ane any e tiana mahatezitezitra an'lahy ao ary zao ataovy eo an-tsainy lahy manomboko izao sady tsy an'lahy iny ny tsy anjery tsy azoko toerany ifandimbiasana lesy io a maninona fa mieritreritra ny anao inona tiako lesy ny zipo iny ary tsy maintsy ho azo sao dia lasa dala re lahy olona tsy fantatra ako tiana vitan'lahy eo a dia mifankanazan-kery no fanampirofona ny fitiavana anazy hita mihitsy ny lahy hoe tsy mpanao afera sady tsy hitako hoe izay mampiakatra an'lahy eo e fa nga moa lahy tsy efa manana amin'ny mingoty lahy rehefa ho papa ho atsoatsoko ary raha momba ny jeri indray jeri iny lesy tsy tiany any e fa lahy nga tsy efa miaraka amin'ny taty malala a taty an'lahy ve ataovy ao-tsainy lahy plaisira fotsiny lavako an'iny tsisy akoatr'izay efa fantatra hoe valy fatiny lahy amiko fotsiny anaovany lahy indreny efa fantatra lahy izy zany fa zao ataovy ny lahan-tsaina tsy vita mory ty zavatra nataony lahy lasa lahy mandeha any dia akombony io vavany lahy io tsy lazalaza nizanizany resaka nataontsika sy lahy lasa rakay lahy mandeha any e na hoela na hoaingana vaniny io tsy maintsy ho azo ny lahy fa hoana ina ny lalao amaika
nisy nanao menace ange za e. Nisy nanao menace? Eno a. De iza yani sa manana fahavalo hafa koatra azy ve anao? Nivo so de mba manafin-javatra amiko ary ianao ty. Tena tsy possible. Tsy possible mihitsy ka. Ino ka ny tsy possible e? Tsy possible inona le izy inona? De sanatria ve de izy ve? Ha? Tena manafin-javatra amiko ianao Nivo. Tsy azoko mihitsy. Inona ny afeninao? Ka le olona ny antso anà. Iza le olona? Ndana mihitsy aloha mivoaka ka. Ndana aloha ianao mandeha. So de lasa dala ary ianao ty. Ndana ho a. Ndana ho a ianao. Kay fa maninona ny fialanao? Mararaka zany e. Zay verina tsara ny sainao zay. Ao tsara am'izay anao. Mandana aloha ianao mandeha. Ka matoa tonga eto de nafaranao e. Fa tsy tonga ho azy teto akory. Ka mariny zany fa nafarako ianao fa ndana mihitsy aloha mandeha ka. Ndana ho a ka. Tsy azoko mihitsy. Tena tsy possible mihitsy zany ka. Tsy possible raha nga zany a. Tena mila fanampianao aho an'ny anie. Nye fondray moa izy ko tsy popo alahy. Tsy fidiny anazy ny mahazo anazy am'izao e. Ohatra ny voafantika izy. Voafantika ahoana ty? Ahoana ny tenena ny lahy hoe voafantika izy? Sa ilany namandrika azy? Ahoana moa zany amandrika anazy e? Namandrika anazy ve za de wakaty aminao hijery an'izay solution amoahana azy ohatr'izao? Fatako tsara ngery mahefa fa nisy elanelany lisana hatramin'ny nanavadily lany miangoty e. Aiza ny afatarako raha valovalo fatomoanomanina lany ambadika an'indray zany. Tsy manao an'izany le za e. Ianao nga mba zatra mpanao an'izany aman'olona. Fa misy antony aho mankaty aminao hoe ianao mety hanana vahaolana amin'ny amoahana anazy. Aiza ny afatarako an'ilay raha manadio teny alahy de mody mandray andraikitra, mody mitady vahaolana. Taotao tsy manao an'izany a. Fa ahoana aloha ny hevitrao e? Amoaka anazy ianao sa ahoana? Eniko zany, ndany lahy mandeha ve fa eniko zany. Zavatra ohatr'izany koa ve de mbola dinihana ela be? Raha tena tia anazy ianao a, maninona no mbola handinika ela be ohatr'izany? Tsy elahy mihitsy ny ampianatra ana ny zavatra tokony ataoko. Miankina manaina ety tonton e. Lasa mihitsy elahy aloha mandeha, eniko zany ho aho. Mbola tsy maintsy mieritreritra vao manao zavatra fa tsy tonga de hanaonao zavatra eo. Eny amiko. Miramirana mihitsy nge zanaka papa zany hatramin'izay nahatongavany dilanina tato izay. Ka nahazo namana tsinonako. Sady mba misy niresadresaka amiko ato. Papa moa zany tsy namana hatramin'izay de iny mba miresadresaka ihany keo. Ka papa tsinona tsy hita lavako. Sady miresaka fa kely. De tsy afa-po mihitsy. Zao ary. Eto zao papa. Inona zany mba fanirindry mba zavatra tiandry. Ataony papa. Niverenanareo sy maman miaraka. Fantatro fa sarotra amin'ny papa zany. Nefa raha misy zao zavatra tena tiako de mba hiverenanareo miaraka. Ny trano koa nge efa mba lasa amin'ny papa e. Tsy hitako hoe inona ntsony no mahaory antsika amin'izao.
aleo zavatra fandresana zany resaka dry zany tsinona tsy ho azo tanterahana ntsony zany fa maninona nefa e maninona reo raha mba miresaka ianao koa nge papa fantatro fa mbola tia maman e na fijerinao anazy miaraka amin'ilay jaksiny ary fa deo mihitsy aloha zany resaka zany dia nihaino eo zany noky naka izy dilana lasa mivoakana izy fa dilanao koa nge ry papa tena mampalahelo be miady tsena rery tsy fantatra hoe maninona izy fa tena mampalahelo izy e zany eny mety hoe lozika anie zany loha amin'izao e mety mahatsiaro fiainan'ny tany amponja tany izy tsy moramora ngeky isabarina zany hoe migadro zany fa za aloha papa tena tsy mino hoe dilana na vita an'ireny zavatra reny fa mety misy olona namandrika anazy mihitsy tao tsy haiko aloha fa matetika koa nge ny olona tsy dia be teniteny ohatr'ireny ke mahavitavita zavatra tsy ampozina izay e dia papa za mino hoe mahavita an'ireny dilana zany le dia fampisedondoatra le fo kely tsy niteny an'izany papa mba tombatombana sy vinavina ihany iny zay oa le izy za mieritreritra hoe tsy any mihitsy mimeloko amin'io fa hoana koa ny lasanao an'izany ian'inge fantatro efa ela izy mifantatro ary tsy mino hoe voaroroy amin'ny resaka zava-mahadomely loatra zao tsy manao an'izany izy ny marina rehetra ny hery valy tsy filazy na zany izy fa misy resaka izay marina e mba tiako iarahana ny itadiavana fiara-miasa miaraka aminareo fiara-miasa hoany lary zao saika ho atsoko satria se zao efa nomboka nytia fiara-lahy ty fiara inona ndraso aseo akollahy io fa ino ty ka maninona an'lahy olona io ka olona miaraka amin'ny malalana iny izy io hitako matetika ianareo miresaka sady miresaka mitovy koa tsy haiko aloha ny lesany amitovy ny tsy haiko mety miresaka asa angamba fa miaraka amin'ny malalana efatarako an'io zao miaraka amin'ny malala dina koa zany iresany amitovy zany teneko anao zany ny amin'izay tsy haiko fa zao nge tsy azoko koa e maninona moa zany arahanareo maso miaya momba anavy ianareo dia maniraka olona naramaso anahy tsy elahy ny arahany maso fa io olona io ataovy mazava tsara zay misy zavatra tsy dia mazava loatra momba azy fa tsy mazava ahoana zay fotsiny aloha ny azoko lazaina momba an'izay fa mila mifanampilahy satria ialako hoe efa hitako mifandray amin'ny olona io Pasy eo dilana dia ahoana hony hainao efa mivoaka efa savaly izy mahafinaritra koa zany faly mihitsy aloha mahita anao zao e fa zao Pasy misy zavatra kely tiako tenenina aminao e momba ireny zavatra an-trango ireny tsy zany anao andreny asakatsy ireny fa tiaka efa fantatro izy efa fantatra zao dia maninona raha enjehana samboriny e kalma fotsiny lahy aloha e efa misy zavatra nomanjo kely raha tsy maintsy vita vo mivaly fatoko amin'iny mety mihitsy zany fa
na diao azy zao mba izy hatramin'ny voako hôpitaly izay lesy tena mbola tsy nahita ny nadia mihitsy za. tena netiny dida lavitra ny tanàna mihitsy nge izy raha zany eny angalotsy ody tsy mbola ody aloha zao, mbola sy teo hitany dida aloha. na hevitra mety mihitsy zany sady mihitsy didy iny fihinana ataon'le ty aty alesa le olona andresaka tamin'laha teo iny aiza na dia fa ataon'la inona vadiko e misy itetavako azy lesy adala manina ka ny tompom-batiny afarana zao ny zavatra teneniko an'lahy iny sore lahan'Andriamanitra tavovoaka tany amponja tany ary iza le olona andresaka tamin'laha teo e zao rehefa tsy zaka lesy le zava-mahadomelona dia ajanonra dida zay teniko amin'lahy zay lasa efa maniditsidina loatra le saina dia iza ny resaka tamiko teo izy ary alahy ty hatramin'ny voan'la tany amponja tany a tena miseho amin'ilay mihitsiny te verina nga ela io moramora ty vavara dida moramora sao enao ndray nisy olony toerako any io zany ye iny ty mahalasa saina monsieur l'avocat malaelo any an'iny ka zato izy fantatra elanga iany isan'ny vehivavy tena nahafinaritra anahy mihitsy ny vao tonga teto a fantoko ny iza molona tenen'la zany fantatra zany tena fantatra iza marina re raha ty lesy ohatrany efa hitako teny hoe fa tsy tadidiko hoe taiza za ve eny rehetrarehetra eny ary tena marina mihitsy ny fijerinao possible be mihitsy nefa fantatrao tena misy zavatra hafahafa tsy mazavazava mihitsy amin'lahy ty misy zavatra maizimaizina mihitsy eo amin'lahy io tsy mazava tsy mazava mihitsy ka tsy mazava satria nahoana ny tonga dia anomezany lavolabe anahy fotsiny amin'izao tsisy tambiny tsisy ninnininy ka mila vola ianao sa tsy mila vola mila ka vola ve moa tsy ilaina fa hono alesy fa taiza marina zany nafantarany lany an'iny tsy mazava ahoana moa tsy afantarako any ani e sady zay ianiany tsy tia an'lahy kory mahefa nytiany sa tsy marina zany aiza daholy ary nafantarany lany zany zavatra rehetrarehetra zany misy sorsa mihitsy any zany sejeria iza moa tsy mahafantatra ny fiainanareo e sady mila miezaka kely nareo a efa fantatra maro fa tsisy olona miditra ntsony ato amin'ny bureau anao ato fa tsy fantatry ny olona ntsony zany monsieur Jerry zany
mila miresaka aminao a fa tsy hitandrina izy mbola miresaka amiko io sa mitapiny entina masondria oka ry zao mba moramorona reo foatra zany foana ve ny tamin'ny firesantsika ato ka sy tiako mihitsy ny romaefa io no misy manjakanjaka ato amin'ity trano ity fa misy inona momba ny ani ndao misy loatsika iale mbola tsy vita ny resaka ataontsika sady amin'izay dia mbola resaka iany ihany nareo tena tsy fahin-javatra mihitsiny fa valo angereny romaefa tsy tadinao nge reny zavatra nataon'ireny bebe a aleo aloha tsisy resaka fahavalo zany ntsony le zavatra resahantsika eto aza ampidirana n'izany ntsony fifakatiavana zao ny tsara dia davintsika eto amin'ity trano ity nyana rehefa manao ana oatra ireny sy tiako tsony mandrak'izay mihitsiny na ny anarany ara sy tiako tonono ny vavako itsony fa tsy tadidinao fa ny nataonareo ihany na tonga nasananao an'ireny okizay ho fa nareo ve dia tsy hiova-tsony ka ny ataonareo ihany ny tsy mampiova anahy jere fahavalo aby ny anareo ny asana saina ka tsoatranao daholo ny olona ary matamin'ivo sady tsisy hidiranao zany fa aferanay sy ny zavikelinao mazava ay sokafo tsara ny lohany indray dia ny tsara ny zavatra teneny fa rehefa momba nay fianakavianay tsy maintsy hidirako fa tsy hoe kory ny hoe maheraka mitovy indray dia miseho amin'ilay amin'ity tanàna ity fa raha zay indry io zero ndry eo natrehako mazava okizay ry zareo ka leo be amianao nareo fa mandreraka be raha ifamaly foana oatra izao ka seho amin'ilay vao miaraka mitovy hoaiza zao enao iny fandeha hoaiza oka aloha ianazy ho any amin'ny aniaka jere azonody mihitsy angamba tonga fa inona ihany mbola ataonao aty iza le olona hitako teo io inona ny idiranareo amin'ny fiainako fa izy aloha le olona hitako mivoaka teo iny ino ny solonareo iny satria nareo laza fa tsy asa solony za mila olona miara-miasa amiko tsara kosa zany hevitra lazany fa zao mba azo lantoka tsara ve ny olona iny sa olona ny mba nyla fotsiny fa nga ohatra nareo daholo ny olona tsy ohatra nareo daholo ny olona ko hoe tsy azo antoka ahoana nareo tsy azo antoka tena tsy napoziko mihitsy lesy ala tsy napozina amin'inona fantatro ny lesy ry jere mbola tiany any ala fantatro dolodolo ny zavatra ataon'la dia maninona moa zany tiako iny ary tsy maintsy ataoko izay verenana ty amiko na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana amin'ny mazanako an'la lesy nitenenako an'la zanako zanako ako nampidirinao kizy tany tsy mba lala tsara ny atoron'olona fa lalana amin'ny totaona be reny hitondrana zaza ampahafantariko an'la na ny zavatra mba nataontsika raha dia tsy maintsy tohizako sady reny olona reny koa lesy efa nandrao ana reny ary fantatro hoe fa tsy petrapetra-potsiny tsy maintsy ny aina ataoko tonga aloha inona ny zavatra ketrehanao inona ny zavatra kotrokotrehanao io amotika amin'ny fianakaviany anilike izay efa ny rahantsika lalananao dia tohizako hatramin'ny farany mampitanjona anao ataovy eniko ane hoe mikitikitika ny ani dia miteny anao azay ho hitan'lahy eo lesy ataovy zay ataon'lahy zao fotsiny izy monsieur Davida averiko fanondroa no heninao tsara so inana eno hoe nikitikitika ny ani ianao dia hitanay ianao hitan'lahy kely eo ary fa ataoko ny azy efa nataoko za efa miteny anao azay heninao zany
tazo fotsiny nahazo azy dia nisy analizy natao tamin'izay koa. Lelo reto izany mba hakena kely tsara tena mbola tsy sava mihitsy zany. Nitsangana aloha indreo fa velao izy akainy eo. Fa zaho betsaka ny client avy eo rariva dia mila miomanareo telo vavy na dia moa izany mbola tsy afaka. Fa maninona nefa raha tsy manao an'izany sona e. Dia izay hevitra hitsoa anatiny atao. Izay asa lamandria aloha atao e. Rehefa sitra ndria teo ihany izany. Ary mba aizy dia sa efa manao ny asa ratsiny amin'ny vehivavy hafa indray. Aza miasa ny saina amin'izany ho aho. Izay ampetanao atao. Ary ilay taratasy fa efa mendry ny dilana. Mbola tsisy fotoana amin'izany aho izao. Sady mbola andeha haka an'ilay analizy natao taminao teo. Makay anao aloha e. Allô? Mandatra sefo? Fantasinareo raha sefo? Miasa be da be. Ka zavatra tokony iarahany miasa ange zany. Okey ary. Zao ihany dia andeha ho any. Tako tsara iny e. Reo anafaliako foana iny. Ia, zay zany. Ina izany ilay mampivanaka ohatr' izao? Fanakaiza le basy tao? Dia izany ve lesy manaiky anareo fa tsy mba hoe hanoroka anahy akory? Sady tsy nisy basy izany tao. Lina, aza misangy ratsy ianao a. Efa hoe tsy nisy an'izany tao. Saropaty an'iny zavatra iny. Haiko izany koa. Fa rehefa tsy nahita an'izany koa ary dia inona no ataoko anao eo e? Aiza ny ahita basy? Sady avelao any izany ka. Maninona raha mba ny amintsika amin'izay mba ampiana dingana? Dingadingana iny, za tsy mahavita an'izany. Basy ka raha tsy hita hoe nakaizako. Dingana. Tray kosa firy. Atakalinao an'izany fatina basinao izany aho izany. Mba fantatro tsara moa. Mahazo ana raha tsy hita iny basy iny. Tena efa tsy misy firarahinana intsony izany zavatra ataonao izany e. Misaory ianao an'Andriamanitra fa mbola tsy noroahako tato a. Miangoty a. Aza miakatra be ohatr'izany aloha ianao efa hoe tsy miaraka amin'ny ani izany aho a. Efa izany ange ny teneniko anao teo e. Manao zavatra kely fotsiny dia tonga any. Zay.
mbola lahy ihany fa inona moa rety ny fampiresahanlahy amin'ny pôlisy fa za koa ve tsy afaka miresaka amin'ny pôlisy fatary fa nama mitony tena raha ohatra ka miresaka momba anareo dia lahy mitolo tela aty tsy rarahako a fa ny aferanay mipotika tsy miresaka momba anareo zany aho a ay mbola besainay ihany lahy mpinano ampy an'lery aloha zay manontany an'lahy inona fampiresahanlahy amin'ny pôlisy zanagaty tsy mifampiresaka amin'izany valako inay iny e fantatro zany e fialahy mamatika lahy meko safidy alahy na i malala na i nivo hitsinjany nafafiny lahy aza ampidirina zany fianakaviako ahoana moa tsy tafiditra amin'ny fianakaviany lahy le ty e manomboka amin'ny lahy izy rehetrarehetra jery tovy malala nareo rehetrarehetra tafiditra daholo e ka mbola besaina ihany lahy za atao hoe zay tianareo atao amiko atao fa aza ampidirina ry zareo mafy be zany lahy mpinandray le ty e Hoana? Ie. Tena taratasy avy any amin'ady aty ho an'ity lano miala tsiny raha manoratra amin'izao taratasy zao anao betsaka loatra ny zavatra efa nirahantsika sao voatsapako fa marina daholo ny zavatra nilazainao rehetra reny nefa no zava-misy dia tsy nino anao za tsy te hiona aminao tsony a menatra anao dia naleko miala tao an-trano ary tsy veriny intsony tiako tena tiako ianao saingy tsy anjarany atsika miala tsiny ady ilanina velona mandrakizay Nadia fakaiza ianao e tena tsy mino anito a tsy izy nanoratra an'ity e mety ho forcena indray angamba izy nanoratra an'ity dia tsy mino an'ity aka tsy mino an'izao e tsy mino an'izao Nadia tena kaiza izany izy
Inona ataon'lay eo? Tokoranga sady efa tsy mahazo ny sakafo ianao mbola tsy mahazo matory. Mahazo matory ialahy ka mahazo matory tsara lafa ary amin'ny zaridaina riva tsy ato an-trano ato. Mba matahora ihany nareo zay atahoran'ny olona amin'ity fanambaniana ity. Tsinotsinjo madinika mihitsy. Noho io fanambaniana zao ny lohanao mitovy amin'ny faladia samy tsy maniry volo. Tsisy an'izany ntsony zao raha zily a. Tsy ato an-tranony lahy lahy ka anao zay tiany lahy atao. Dany lahy voakany. Zily a. Tralava. Ninona koa? Anampy an'ilay sololoha be ty anambanimbany. Saloky ihany mandefa tsy mararo. Ka mararo ny foko. Mpitralava. Sa ihany ny noho ny lafitenenana ato. Olona tsy tompotrano maniraka lavo voaka. Izy vo mandeha raha ohatra ka tsy tamana. Ary mandeha mihitsy mola isany. Fankakerin'ny fihatra vaizako lahy ty. Zao lesiny izy. Miala ato amin'izay lesany. Ilaiko ny trano. Fa moramora lesy lahy amin'ny vavany lahy ty. De miteny any lahy zay. Zany hony ilain'ny tompony trano. De za koa ilain'ny tompo trano. De teneny daholo le fianakaviany lahy fa za indray ny andrasa lay tantara amin'izany. Io dia miala lesany. Ao anaty fotoana foy e. Ary mba tsara amin'izay moa ty fanambaniany lisan'olona ty. Samy tsisy elofana ihany ve lesy. Dia mifanambany. No mba samy efa lamindry zilo zao. Eny lesy. Resiny lahy aloha androany. Ataovy ao anatin'ny lohany lahy io. Fa mbola iaontsika. Mafimafy amin'izay e. Boribory mako ny tany. Mbola iaontsika iaontsika ndray androany. Zay. Mety mihitsy ny nanaovanao azy io. Rena miseho milay nefa zero. Aotra. Vita, vela. Ary tena grave hoe zany zava-niseho teto zany. Efa ny ety. Tena izy mihitsy io. Fa tena nisy action be enjana misy teto raha izao a. Dia sanatria ve zany maty izy. Dia aiza nefa mifatiny. Zao hoe, taloha aloha mijerijery amin'ny manodidina. Dia rehefa tsy hitany lahy, dia ampandrenesy ny fianakaviany. Tena tsy vitako zany raha sefa. Tena tsy sahako mariny. Ngamba raha mahina an'izany fianakaviany a, korotany ambony ambany. Ao afenina indray ve ty zavary ty e? Tena lozako nge ty e. Ahoana re zany no atao hoe. Lahy hoe zakanosa ohatran'io e lahy. Jerijereny aloha manodidina e. Sao dia ohatra hoe any any izy. Olentya. Andany aloha jerijereo manodidina le lavidavitra ery. Fa iza mibaikibaiky anay eo e lahy. Zafady ara sefo. Fataiza ianao? Fa tsy mahafaly anao nga niverenako eto. Sady zara fa tsy natoroko tany amin'ny pôlisy tany ary ianao. Ha! Any amin'ny pôlisy? Ka ty araka idoboka amiko ianao? Tadidio tsara. Fa raha mitoroka any amin'ny pôlisy any ianao a, miaraka midoboko tsika rehetra. Dia ina andraraiko an'izany? Sady mbola ho avy zany, aza matahotra. Manginy ianao a? Mampitandrina anao a?
tsy mahako vavy maneno anao akory inona ny ianao hoe zavatra tsy fantatrao zao dia efa mandehandeha amin'ny pasy ha pasy marina ve zany ye zay indrindra ny tenenako anareo etiko miomana fa efa tsy ho sefona intsony ianao dia mitandrema koa ianao tiako jereo inona koa ty jereo tena efa grave be ve onto ty zavatra ty tena efa kely sisany andro iainany tokony tsy ampijaliana ohatr'izao tsony izy fa gnanetona mivoaka tato izy fa avela faty fotsiny amin'izao sao dia mba zavatra miforoporonona fotsiny tondry Stefania raha tsy mino anahy ianao dia ndana jereo ao ny atany e tsara ho anao zay rehefa tsy ho anahy ianao a dia tsy ho any aniko